Ny asan'ny notera eo anivon'ireo orinasa. Io no lohahevitra ny ompanany ity lahadinika no tarihin'ny maître Razanadrakoto Rija, filoha nasionalin'ny notera tamin'ity alarobia 3 marsa 2024 ity, tao amin'ny hôtely Tombotsoa Isaha no nanatanterana izany. Ireo mpitantana orinasa sy tompon'andraiki-panjakana eto an-toerana no nasaina hanatrika ity lahadinika ity. Ny hosoka amin'ny fandovana tany, trano na fitaovana hafa no novelabelarina tao. Maro ny hosoka hita amin'izany, indrindra amin'ny karapanondro sy ny fijoroana ho vavolombelona sandoka amin'ny fanamarinam-pandovana araka ny nambaran'ny maître Rija Razanadrakoto. Ny tombony azo dia araka ilay nilazaiko teo, maro dia maro ny taratasy hosoka amin'izao fotoana izao. Tena betsaka na karapanondro, na titrana tany, na momba an'ilay olona fotsiny izao aza. Raha manantona notera ianao dia notera no manao an'ilay verification na mijery, mitsirika, mamantatra an'ilay izy alohan'ny andraisany an'ilay fifanarahanao. Ka sady voaro zany ny zoan'ilay mpividy no voaro koa ny zoan'ilay mpivarotra amin'izay fotoana izay. Ny fiantraikan'ilay sandoka zany dia mety misy mihitsy misandoka ny fanananao amin'ny alalan'ny taratasy hosoka fanamarina mampandova ohatra, dia lasany ilay fananana tokony ombonana. Amin'ny alalana karapanondro sandoka dia mety amidin'ny olona tsokosoko ny fananany teny. Izay indrindra no ametanako foana hoe tsara raha manantona notera ianao mba ahafahana miaro ny zoanao. Eny fa na dia mahafantatra fotsiny aza izay tsy misy sara ny mazana, dia manantona ianao mamantatra ny fototra nananao mahakasika ny fananantany na mahakasika koa an'ireny didim-pananana isan-karazany ireny. Misy taratasy maro moa zany ataony amin'ny notera. Ny tanjon'izao antsika taona izao zany dia fampahafantarana irahanay amin'ny ministerin'ny fitsarana, izany hoe amin'ilay ezaka fanalana ny olana eo anatrehan'ny fitsarana, satria be da be ny olana zany eo amin'ny fitsarana, ny valopolo isan-jatony dia mahakasika na ady tany daholo. Ka mba hisorohana an'izay indrindra dia natao manokana ny notera zany mba hijery, hisoroka, mba tsy hisian'ilay olana eo amin'ny fiarahamonina momba ny ady-tany masava. Mba hisorohana ny fisian'ny didim-pananana tsy fantatra ilay mpandova, dia voalohany indrindra aloha ny notera dia nanao an'ilay fitahirizana, izany hoe fitahirizana ny didim-pananana rehetra ataon'ny notera eto Madagasikara na fichier central de dernière disposition des testateurs. Io zany dia rehefa misy olona maty dia mandeha makany amin'ny notera fotsiny ianao dia mitady izy hoe ilay olona maty ve nanao didim-pananana eraky Madagasikara, ka raha mbola atao amin'ny notera dia voaray ihany daholo. Faharoa, misy volavolan-dalàna izay tianay notera avy eto Fianarantsoa koa zany izay no mifandinika teo nahita azy, dia hoe tsaratsara kokoa raha apetraka soratra tsisiny eo amin'ny acte de décès ny olona nanao an'ilay fanamarina mampandova sy ny fotoana ary ny daty nanaovana azy, satria miankina amin'iny fanamarina mampandova iny no ingan'ny taratasy rehetra anaovana an'ilay lova. Ka raha mba mipetraka eo amin'ilay acte de décès ilay izy na kopina hafatesana, dia amin'izay fotoana izay afaka manohatra avy hatrany ireo mpiara-tompona lova amin'ny fotoana izay mampety azy. Raha tianao ara-dalàna sy azo antoka ary ny fifanarahana samihafa momba ny antoka na fandovana, dia ireo notera ireo no antonina. 20 izy ireo eran'ny Madagasikara, fa ankoatr'ireo toerana tsy ahitana izany dia ny mpirakitra arahan'ny fitsarana ary ny délégué-mpanjakana eny anivon'ireo arrondissement no meny lalàna fa ahafahana isahana ny asan'ny notera. Araka ny fantatra dia hisy ny fandraisana notera stagiaire 2020 ho an'ireo manana bac+4 en droit.